Tsy mankasitraka ny fanemorana ny fifidianana ary mitaka ny fanoloana ny mpikambana eo anivon'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana ny antoko malagasy tonga saina raha nambaran'ny filohany Andriamatoa Roland Ratsiraka. Ity farany ihany koa moa izay kandida ihany koa amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Raha ny fanazavana izay netiny moa dia toa miendrika tsy kombakomba ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary manahy ihany koa Andriamatoa Roland Ratsiraka ny hitranganany toy ny tao a Côte d'Ivoire. Tetika madinidinika entina hitazomana ny fitondrana no antom-pisian'ny fanemorana ny fifidianana raha nambaran'Andriamatoa Roland Ratsiraka filohan'ny antoko MTS ny kandida ho filoham-pirenena nandritra ny valan-dresaka nataony tamin'ny mpanao-gazety Androany Maraina teny Kadivato. Tsy mitombona ny fanemorana fifidianana fa mbola fitaka indray io atao vahoaka malagasy mbola tetika madinidinika mba hitazomana toerana mba tsy hanana amin'ilay asa. Tompona andraikitra amin'izany ny cour électoral spécial dia ny présidence ny Tetezabita. Miraitsy kombakomba roa mba isin'ny Tetezabita lava ary mba hitazomana fahefana mampalahelo zany ka tsy maintsy tenenay amin'ny vahoaka malagasy ary tsy azo ekena mihitsy. Naikitra foana fifidianana teto Madagasikara efa misy taona zao Tetezabita dia mitovy amin'ny Côte d'Ivoire tsika izao satria hemitra lava. Mirona mankany amin'ny toedra rasa halany amin'ny tany Côte d'Ivoire ny raharaha eto Madagasikara hoy ny tenany. Nampatsiahivany fa ny fanemorana lava amin'ny fifidianana na tonga ny ady hatramin'ny tranga tany Côte d'Ivoire. Isorontsika mba tsisy ny ady an-trano dia io cour électoral spécial io mila solona ny membre fa raha solona ny membre mbola magistrat ihany ao fa dia mbola mety hatahotra tsika hoe mbola iaro ilay olona mitondra izy fa kosa tokony misy membre ao anatiny izay misy solitenan'ny candidat sy ny antoko politika ao anatin'ilay membre. Ka manoloana izany zavatra rehetra zany manambara ihany koa zany hoe tsy asa mihitsy ametra-pialana ny Tetezabita amin'ny 23 juin zao zany hoe amin'ny 13 jona zao. Ka manoloana izany zavatra rehetra zany dia mangataka amin'ny manam-pahefana zay mba haka-fepetra manam-pahefana misampy zany anatin'izany ny institution rehetra ao ny gouvernement ao ny CST ao ihany koa ny CT dia ao ihany koa ny maramily mila maka-fepetra mba ahafahantsika manantena zavatra tsara, manantena fifidianana mangarara, manantena fifidianana zay vatsin'ny fianakaviana isam-pirenena vola fa tsy fifidianana vatsin'ny olona anankiray vola ka fantatsika tsara ny tanjon'ilay olona fa hitazona ny fahefana. Manoloana izany toedra raha izany dia ny fanoloana mpikambana eo anivon'ny fitsarana mahaleo tena misahana amin'ny fifidianana ny vahaolana irosona mankany amin'ny fifidianana madio sekeny rehetra raha ny fanazavany. Andrasana hoy Andriamatoa Roland Ratsiraka fandresen-dahatra ataon'ny voamera mahaleo tena misahana amin'ny fifidianana ny vondrona iraisam-pirenena amin'ny fanohanan'izy ireo fifidianana eto Madagasikara.